Dahalo telo kalaza mifamonon'olona sy fanafiana amin'ny tampiadina ao amin'ny distrika ny Ambatoboeny no sarony gendarmerie pirenena avy ao an-toerana. Noentina eto Mahajanga renivohitra izy ireo amin'izao. Efa vita ny famotorana natao azy fa atolotra ny fitsarana amin'ity alatsinainy fa 20 ny volana septambra ity reto farany. Nisy olona tsara sitrapoa nanome ny vaovaonay izay nafanay nikaroka nafanay ihany koa nitady an'ireo olona izay voalaza fa navanana ny loza. Vokatr'izany moa zany dia telo izy ireo no tratra ary rehefa natao ny fanadiadiana dia eo amin'ny manodididina ny fito eo le olon-dratsy basy fusil de chasse ray moa no noentin'izareo tamin'izany fanafiana zany. Raha tsy aivona ny tantara, olona iray maty no tafihin'ireo dahalo ireo tao amin'ny commune ny Andranomamy distrika ny Ambatoboeny tamin'ny fa 20 ny volana septambra teo. Lasa niaraka tamin'izany ny vola be mitentina 60 millions d'ariary. Andro zoma izy io tamin'ny fa 15 ny volana septambra lasa teo dia nisy ny fanafiana amin'ny tampiadina moa zany nataona olona maromaro izy io miaraka amin'ny fitaovam-piadina fusil de chasse. Mpandrahara anankiray no tafian'izy ireo dia vokatr'izay moa zany maty voatifitra teo amin'ny tratran'le mpandrahara ary lasa ny vola eo amin'ny 60 millions d'ariary. Zay zany le zavatra niseho tamin'io fa 15 io. Fitolany ny isan'ireo dahalo ireo nandritry ny fanafiana io fa ny efatra tafaporitsaka. Nolazainy gendarmerie pirenena ao amin'ny distrika ny Ambatoboeny fa tambazotran'ny jiolahy mihitsy no misy ao an-toerana. Eto zany dia miantso hatrany ny fokon'olona ny vahoaka ny tsirairay mba samy ho mailo satria tsy kely lalana ny ratsy ary isorany ihany koa ireo tsara sitrapoa satria zavadoza zao famonona ain'olona zao isorako ireo vahoaka manome ny vaovaonay mpitandro filamina zao satria tena mavelombolo ny fiaraha-miasa raha ohatran'izao fongorona trany ny mpanao ratsy. Nanome toky ny mpitandro ny filaminana fa tsy maintsy atao izay atratrarana n'ireo dahalo efatra tafaporitsaka ireo.